hatram'izao zavatra hitanay eto amin'ny toeram-pitsaboana ity dia mbola maro ny gasy maty ny hypoglycémie. Hypoglycémie zany diso latsaka ambany loatra le fatran'ny siramamy. Iny tsy zaka ny vatana fa avy dia torana dia maty le olona. Ka rehefa voajery isan'andro zany le glycémie na tsy isan'andro fa isaky ny 2 andro na isaky ny 3 andro amin'le olona le marary mihinana fanafody mba fantatra hoe efa ambany any etika hamonjy dokotera na dia mbola tsy rendez-vous koa arany ampidinana an'ity dose fanafody ity na najanonana an'le fanafody mihitsy ary. Fa rehefa tsy afaka manao le autosurveillance an'le glycémie isika azy misy diabète ka mihina-panafody dia midina fehizay glycémie io dia torana ao amin'ny alina ao ary amin'ny alina le matorona mamely le torana amin'le efa lavitry ny sakafo ohatra hoe misakafo amin'ny 7 na 8 any amin'ny 2 maraina any efa afaka efa lany le siramamy efa lany le insuline daholo dia ao toranao dia maty. Zany zavatra zany zavatra efa tsy hita any amin'ny tany mandroso nefa tena mbola be dia be atao amintsika. Zany hoe mararina ihany moa zany amin'ilay izy le aramaso akaiky amin'ny fampianarana sy ny karazany tsy dia ahitana an'izay fa le marary le mitsabo tany amin'olona hafa zany dia hoentina mitototo aty torana aty dokotera diabetika izy ka sao dia mba avotra izy hoentina aty. Zay zany no ahitanay andreo karo be dia be amin'izao zavatra zao mba hanao test systématique na glycémie an'izay marary. Aleo lavitra le olona lany vola mandoa 3 arivo ohatra raha izay ny droit minimum manko araky ny arrêté efa navoaka raha manao zavatra ohatry ireny 3 arivo farafarakely. Aleo lavitra kokoa mampandoa an'le olona izay fandraisana anjara 3 arivo izay mba hitany aretina izay misy satria be lavitra zato eny arivo eniny zany tsy na dépense raha ohatra ka tena tsy hitao le aretina. Dia mandiso foana ny eritreritry ny olona hoe diabète dia entina miaina mandra-maty. Disoinay satria zahay eto amin'ity toeram-pitsaboana ity dia mahita foana fasitranana tanteraka ny diabète. Dia mampirisika izay tsaboy re olona le izy dia tsaboy tsara koa. Tsaboina tsara ihany koa fa azo tsaboina tsara io. Araky ny averiko ombenimboeny tsisy aretina tsy azo sotranina zany raha mbola amin'ny stade alolo le izy. Fa rehefa lasa lavitra ny aretina na inona koa rehefa lasa lavitra io rehefa nasiva zavatra be dia be ao amintsika io dia sarotra foana fahasitrana. Dia le mpitsabo ny tena mahafantatra hoe zavatra efa lasa lavitra efa tsy avitra ity na hoe zavatra mbola azo tena karakaraina tsara sauvena avotana le fahasalamana dia rehefa salama rehefa avy eo afaka miverina productif indray le marary tsika rehetrarehetra izay marary lasa productif indray afaka ilainy fianakaviana ilainy firenena amin'ny zavatra rehetrarehetra tokony ilana antsika. Zay tokony.